Miarabantsika mpianakavin'ny finoana mahatratra izao pentekosta 3 izao ry havana manonona fiarabana amin'ny anaran'ny Tompo ho an'ireo andian'ny fitiavana sokajy faharoa amin'izao pentekosta izao izay efa noman'ny Tompo ary androso manoloana ny latabatra masina. Ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ne ho amintsika tsiraray avy. Ny firariana izao pentekosta izao dia ho fotoana amenono ny Tompo indray ny fanahin'ny masina ao am-pontsika sy amin'ny fiangonana manontolo. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny 9 hatramin'ny 17 fa avahantsika kosa ny 14 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampiteneny ny fanahy masina azy. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa arak'izay nampiteneny ny fanahy masina azy. Ny Tompo ane hampandrehantsika ny sitrapony amin'ity fotoana ity. Rehefa anontaniana isika fiangonana na sekoly alahady na katekomenina mpandray fanasan'ny Tompo ny amin'ny hoe milazao hoe soratra masina mitantara ny amin'ny pentekosta dia aingansika mamaly ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Aingansika miteny hoe ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Inona marina no ambarany asan'ny apôstôly toko faharoa? Nanomezana ny fanahy masina tokoa ve sa misy zavatra hafa ankoatran'izay? Raha izao andininy fahaefatra izao ry havana no jerena sy diniana dia zavatra anankiroa no ambaran'ny soratra masina fa nitranga tao amin'ny pentekosta. Ny voalohany dia izay manavanana antsika ny amin'ny nanomezana ny fanahy masina, ary ny faharoa izay mety adininy maro amintsika dia ny nanomezana ny teny. Averina indray amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Andriamanitra manome ny fanahy masina ary Andriamanitra manome ny teny. Ireo no zavatra anankiroa tsy afa-misaraka manodidina ny pentekosta, ny fanahy masina sy ny teny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra manome ny fanahy masina. Ho aniza ny fanahy masina? Rehefa mamaky ny toko voalohany isika dia nanomana tsara ny mpianany i Jesosy Tompony hoe aza mialaala ao Jerosalema aloha ianareo mandra-pahatanteraky ny teny fikasana avy amin'ny ray. Andro niakarana izay andro izay, zany hoe 10 andro mialoha ny pentekosta. Dia voalaza amin'ny soratra masina fa nazoto ny raisaina ny vavaka ireo mpianatra ireo sy ny vehivavy ny renin'i Jesosy ny rahalahy. Eo amin'ny 12 hatramin'ny 14. Eo amin'ny 15 dia misy taremarika hoe 20 ireo ny raisaina ny omana ny amin'ny hanomezana ny fanahy masina. Tsara omana venao ny amin'ity pentekosta ity. Namakivaky ny herinandro ny fanahy masina isika, teto ve ianao katekomenina ho raisina? Teto ve ianao ray aman-dreny na fianakaviana manotrina azy ireo? 10 andro mialohan'ny pentekosta ny omana ny apôstôly sy ireo mpianatra rehetra. Ankehitriny tonga eto isika tena marobe mampisaotra an'Andriamanitra. Ahatsiaro tokoa ny nanomezana ny fanahy masina ianao sa hiaina ny fanomezana ny fanahy masina? Ho zary fahatsiarovana ve ny pentekosta tany amin'ny 2000 taona lasa sa ho zary fiainana anio pentekosta
3:20 raha tsara omana ianao natao amin'ny fianarana katekomena nateo amin'ny fiainan'ny fiangonana dia ho pentekosta fiainana fa tsy hijanona ho fahatsiarovana ny pentekosta amin'ity 20 Mey ity. Miditra eto amin'ny fiangonana ianao tsy hametraka ny pentekosta ho fahatsiarovana na 20 taona fa mba ho tadidy fotsiny ihany io. Miditra eto amin'ny fiangonana ianao tsy hoe hanotrina katekomena ho raisina. Miditra eto ianao tsy hoe ampahazarana fotsiny isan'Alahady na miditra eto kisendrasendra fa miditra eto ianao hanambarana ny soratra masina hoe samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Ho an'ny rehetra ny hanomezana ny fanahy masina, tsy ho an'ireo katekomena ho raisina ihany, tsy ho an'ny mpitandrina ihany na ho an'ny dekona fotsiny fa ho an'izay tafavory tao an-trano tamin'izany, ary mbola ho antsika izay tafahombona amin'izao fanompovavahana pentekosta izao. Andriamanitra manome ny fanahy masina ho an'ny rehetra, ny zanakao, ny vadinao, ny ray tapo aminao, ny raibenao, ny renibenao, ny havanao, ny namanao, na iza tonga eto ninona antony dia hisitraka izany fanomezana izany izy. Raha vonina andray, raiso ary ny anjaranao, raiso amin'ny finoana ny fanahy masina araky ny tao amin'ny 10 minitra tsy lelafo mbola andrasana na rivotra amin'ny fofofofo fa raisitsika amin'ny finoana ny fanahy masina. Eo amin'ny 9:7 ambony kely eo ry havana misy filazana manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, nisy lehilahy maro nitarenafo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Fanahy masina isan'olona fa tsy atao ambongadina, fanahy masina isan'olona. Ka ianao ve tsy mba handray ny anjaranao? Raiso ny fanahy masina ary raiso amin'ny finoana izany. Fa rehefa nandray ny fanahy masina ireo olona rehetra ireo dia voalaza ny soratra masina fa niteny tamin'ny fiteny maro samihafa izy arak'izay nampiteneny ny fanahy masina azy. Andriamanitra tsy nanome ny fanahy masina ihany fa Andriamanitra dia nanome ny teny araky ny voalaza dia teny manambara ny asa lehibe nataon'Andriamanitra eny amin'ny 10:20. Ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Teny manambara ny asa lehibe ataon'Andriamanitra, ny fahariana, ny famonjena tao amin'i Jesosy, ny asan'ny fanahy masina manavao. Nanambara ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Rehefa mandinika ny soratra masina manontolo isika ry havana dia mahita fa ny fanahy masina sy ny teny dia zavatra anankiroa tsy afa-misaraka. Tsy misaraka ny fanahy masina sy ny teny. Ao amin'ny Genesis 1 raha manambara ny tantaran'ny fahariana ny soratra masina dia manao hoe fanahin'Andriamanitra nambomba tambonin'ny lalina ary manaraka eo Andriamanitra dia niteny hoe misy. Ny fanahy masina tsy misaraka amin'ny teny. Ohatra ao amin'ny bokin'ny tantara ny mpanjaka voalohany 7:20 andiny ny 2:20 hatramin'ny 7:20 tantara indrindra ny Eli ilay nila fampaherezana. Voalaza ny soratra masina hoe nandeha ny rivotra amin'ny fofofofo fa tsy tao Andriamanitra, nandeha ny afo ary niteny Andriamanitra. Ilay rivotra amin'ny fofofofo sy ny afo farany dia Andriamanitra ny teny. Ny fanahy masina sy ny teny dia zavatra tsy misaraka ao amin'ny soratra masina. Ao amin'ny Isaia 1:20 boky mimpaminany indray dia misy filazana manao hoe ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, efa nanositra hitory teny somafaly amin'ny mpandefitra izy. Ao amin'ny mpaminany ny fanahin'ny Tompo ary nanositra hitory teny somafaly amin'ny mpandefitra izy. Mbola ilazana amintsika ihany fa tsy misaraka mihitsy ny fanahy sy ny teny. Ny filazantsara
rehefa tonga ny fanahy masina dia iny ilay teny tonga nofo. Ao amin'ny Apokalipsy 2:7 misy teny manao hoe izay manantsofina aoka izy iaino izay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana. Iaino izay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana. Ry havana malala, rehefa vanim-potoana ny Pentekosta tahaka izao, ny mameno ny fosiny saintsika teny hoe fanahy masina. Manome ny fanahy masina ny tompo ary tsara izany. Adintsika fa tsy fahatsiarovana nomezana ny fanahy masina ihany hay ny Pentekosta, fa ny Pentekosta dia famangin'Andriamanitra antsika amin'ilay lela mitarenafo ka anefeny ny lelantsika hanjary teny, hanambara, vavolombelona hanambara hoy ny Jaona ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Ilay lela mitarenafo dia anefen'Andriamanitra ny lelantsika hiteny, hanambara ny asa lehibe nataon'Andriamanitra ahatonga antsika ho vavolombelona. Dia izao zany ny vokatry ny Pentekosta amin'ity 322 ity. Rehefa voaraintsika ny fanahy masina toy ny lela mitarenafo dia manala antsika amin'ny resapona sy ny rediredy ho amin'ny resaka matotra sy mamokatra izany, teraka vokatsoa. Fitenin'ny tanora ataovy matotra, mandiny tena zany ianao rehefa tenen'ilay ataovy matotra, sao dia tsy fanahy masina no nampiteny ianao. Ny fanahy masina dia manala antsika amin'ny fahazarana manao kobakambava ho tonga amin'ny fitenenana fampanantenana tsipôkaty, tanterahana izay nolazainy. Ny fanahy masina dia manala antsika amin'ny lainga tsara lahatra ho tonga amin'ny filazana ny fahamarinana. Ny fanahy masina dia manefy ny lelantsika tsy ho zatra miteny ratsy intsony na mitanisa ny faharatsian'ny hafa, fa anjary anana tenim-pahasoavana ary ilaza ny hatsara ny manodidina anao. Ny fanahy masina rehefa raisitsika dia malala antsika amin'izay mety ho fahazarana manozina, fa mametraka antsika ho zatra hitsodrano, hirarisoa ny hafa. Ry havana malala, Pentekostanyio raiso ny fanahy masina, hanefy ny lelanao, hanambara ny asa lehibe nataon'Andriamanitra, mba ho isan'izay hiteny zava-baovao amin'ny mpiarabelona aminao ianao, ary hiteraka zava-baovao sy fiainam-baovao amin'izy ireny, ny fijoronao endrehitreny. Ny fehiny teny hoe Pentekosta, ianao mandray ny lela mitarenafo ary tefen'Andriamanitra anana lela vaovao, hitondra fiainana vaovao ho an'ny manodidina anao. Mandihana nomena ny fanahy masina, hiteny toy ny miteny fahasoavana ny ianao, raha miala amin'ny tony fanompovavana itony ary hiatrika ny fiainanao andavanandro. Dia Jesosy Kristy ilay nanome ny fanahy masina ahatonga antsika ho vavolombelona hanambara, hitahiry izany teny izany ao anatintsika tsirairay avy. Amen.